anazy teo dia mety hoe fanampiana amin'ny match test ohatran'ireny amin'ny tontolo indrikio. Ya, voalohany moa zany ankoatrany ministra Miany Tanora sy ny fanatanjahantena dia misy olo-tena ny fitondram-panjakana manontolo ny tena koa indrindra ny filohan'ny repoblika sy ny toerana zay naniraka manokana andreo matoa prime ministre zay naniraka manokana ihany koa nanome voninahitra ny lalao zay natao tamin'ity andro anio ity. Inona moa no olazaina fa dia mahavelom-bolo raha ny taranja rugby no jerena satria hitatsika ny antoana teo zany hatsarany lalao zay atao ny mpilalao-tsika malagasy. Match test moa ny lazanareo azy teo zay indrindra test le izy ary hita hatramin'ny farany fa niraisitsika tena sérieux zany ny kilalao zay natao teo satria raha nanaraka ny match voalohany io tsika dia hita fa nitarika aloha ny ekipa adverse fa hatramin'ny farany asa angamba ny lazonady ny ilazana azy fa lay combativité lay kilalaotsika mihitsy aloha zany angamba ny tena tiako asongadiny eo nazahoantsika aniny fandreseny io. Ny hatsaran'izay lalao zay ihany koa no hitatsika tamin'ny lalao famaranana ny coupe du président teo na ny andanina ny ankilany samy nampiseho fahaiza-manao fahaiza milalao zay ataoko hoe mendrika an'ireny niveau avolenta raha zay ngamba no ilazana azy ka dia mankahery aloha ny tenanay mankahery ny toizany lalao apiralahina toy ireny.